Ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra antsika fidinany tompon-dakan'ny ligina lalamanga ny farana ihany koa ny izay lalao fanjanana ho amin'ny fidinany tompon-daka izay. Torinany andro fahavalambin'ny folo farany androany ary dia ny Asoana latsaka sokajy Ligue 2 ny ekipan'ny Ezami sy ny United FC hiatrika ny poule des As ho an'ity fifaninanany Alpha ity kosa ny AS Saint-Michel, ny AS Diama, ny IFC ary ny Hitana Formation. Ny ekipan'ny Ezami no anampy ny ekipan'ny United FC ilatsaka any amin'ny sokajy Ligue 2 amin'ny taopilalaovana manaraka. Tsy tonga niatrika ny lalao tokony ionany tamin'ny ekipan'ny Kospenina intsony mantsy izy ireo nandritra ny andro fahavalambin'ny folo farany amin'ny fiadinany tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany tantarahana tany Kario ny zoma lasa teo. Janona amin'ny sokajy division voalohany ihany kosa ny Vesta Team FC rehefa nahatazona Adsala 2-0 ny ekipan'ny Kosfa. Akoatr'izay dia mbola nanamafy ny larina fahatelo misy azy ny ekipan'ny FC rehefa nandresy ny ekipan'ny Jesayata amin'ny isa 4-3. Ary farany dia nisaraka Adsala iray noray ny ekipan'ny AS Diama sy ny Tana Formation. Ny Tana Formation no nanokatra ny isa tamin'ny fiandohan'ny fidirana faharoa tamin'ny alalan'ny Olivier. Nosalain'ny Bob kosa izany tamin'ny 12 minitra taorin'izay. Ivokatra io izay mety ampilatsaka ny ekipa ny siranam-piaramanidina any amin'ny larina faharoa raha toka mivoaka ho mpandresy manoloana ny ekipa United FC ny ekipa ny Saint-Michel ny alarobia ho avy izao. Ity lalao ity izay voaterina hemotra no ny fiatrehan'ny ekipan'ny United FC ny Telma Coupe de Madagascar. Marina fa ny 20 Jolay ho avy izao no hanompoka ny poule des As ahafantarana izay ho tompon-dakana Analamanga amin'ity taopilalaovana ity. Tsy ivona fa ireo ekipa efatra voalohany dia ny Saint-Michel, ny Adema, ny IFC ary ny Tana Formation.